Salama daholo tsika ry havana, faly miarabatsika amizao andro alakamisy atoandro zao. Somary mafana ny andro androany ary ialana tsiny amin'ny fahatarana satria dia nataotsika hoe le 13h zany ny androany ary ataotsika ohatran'izay foana zany manomboka atsoatsy ny fandaratsika zany hoe ny hariva zany ny live de ny atoandro ataotsika hoe le 13h ataotsika maivamaivana zany tsy mavesatra loatra. Ny zavatra rehetra dia mandeha amin'ny araky ny tokony ho izy daholo ary ny mampimeara dia tratran'ny pression sasany dia manao an'ity fiatsika rehetra tsy azo eritreretin'ity dia faly manonona mbola tsara ny araba sy ny firariana ny fahasalamana ho atsika rehetra ny tenako ary ireo mpiara-miasa amiko any ambadika any tsy fantatrareo manampy ara-tsaina ara-panahy eny koa ara-pitaovana amin'ny zavatra rehetra. Nisy fotoana miteny tandroa zany hoe amin'ny nareo mpanao politika ny teneniko zany rehefa ary ty zavatra ty efa nataoko ary naompy zao zavatra teneniko anareo mba afantaranareo kely ny lalana kely mba efa nidiaviko zany folo taona dia efa nahita an'izany atao hoe rotaka teo amin'ny 72 tamin'ny 13 mai teo Kadifotsy zay no mipetraka ary tena akaiky anay zany hoe Analakely 13 mai zany folo taona zany afaka mitsorika tsara miazakazaka mahita zahatra rehetra ary folo taona zany tsy matsapakory hoe mety ahafaty ty zavatra midobodoboka eran'ny tanàny ty fa de tonga teny amin'ny 13 mai teny nijery tsy nalaly zay ahafaty azy akory fa zao tadidy tsara l'izy ara-tsaina sy zay zavatra nitranga teo zany tena tadidy tsara mihitsy hoe zao mifenga teto zao natao teto de misy miomana ary mitondra rano mitondra cocktail molotov mitondra zao groupena olona tena j'étais pas dans le cœur zany du rotaka en question mais j'étais pas loin tsisy mikitika moa ny tena boikeloka ny polisy tsy mikitika ny mpirotaka tsy mikitika fa de mijery de mahita de tsy malala zay ahafaty azy akory filerirako tsy malala zany ty tsy malala zany hoe io zavatra ka hipetraka amin'ny rako tonga ny taty amin'ny taona 7 rehefa niteny Ngaratsiraka hoe daotsika hiara iasa de ino fa lavabe ny tantara iny zany tsy tohizako fa rehefa niongana izy taty amin'ny taona 20 taty zany teo amin'ny 17 taonako de nisy teo amin'ny 5 teo zay grupy zalahy anaky 5 tena sy Ratsiraka pur et dur za zany mbola vo apenina ny ara-niasa tamin'ny Ratsiraka en tant que conseiller tiako fiantsoana azy nga Ravalomanana rehefa tsy hainao le zavatra Ravalomanana Richard ny teneniko satria tsy manininina zany le ragainy tena tsy afeniko tsy mahay izy tena j'ai pas peur de le dire zany et ça ne souffre d'aucune ambiguïté tsy manininy le ragainy tiako fiantsoana anankiray hoe conseiller occulte sangisangina olo io tamin'izany zany conseiller occulte fa tsy hoe occulte tamin'izany dia na hoe sado cabinet foana zany zay foana zany ny tiako ny ahy za tsy tia an'le mpiasa-panjakana officiel zany na hoe anao ministre zany satria tamin'izany aho mbola tsy lajilamboty zany mbola tia vehivavy ty mbola atao anatin'ny fatanin-drako za tsy mpiteriko tamin'izany ny fatanin-drako de zalahy 5 tena pro Ratsiraka pur et dur tamin'izany fa za rery zany hoe voaingana ny araty niasa taminy nanomboka tamin'ny taona 7 de mba nireveko zany de reconnaissant am'izany am'le fomba fiaraha-miasa taminy ary tiako le miara-miasa taminy satria
Izy zany tena olona miaino izy, ary apprécieny koa ny mahay misaotra olona izy zany, ary mahay mandoka olona, ary mahay miblame koa rehefa tsy mety ny ataonao. Ary zay zavatra nefa tena tiako zay. De tonga ny taona 2020, de hoe anongana ny professeur Albert Zafy, anakeniny zay ny tao anatin'io. Ny anankiray angamba efa maty, roa efa maty. Ihany roa efa maty. Raha tianareo fantatra tao anatin'izany Andriamatoa Hery Rajaonamaleo. Na ny tantaran'ny leader faniro na be dia be ny tsy mahafantatra hoe ahoana ny tena fanoratra amiko manko misy ara-painonareo leader faniro zany. Be dia be ny tsy mahafantatra hoe ahoana ny tena niangiany ty leader faniro ty, mba ho gardeko anazy mba tsy ampaveksehanareo, fa raha te halalinareo, anisan'ny malala an'izany Andriamatoa José kely, hoe ahoana ny tena fomba nananganana ny leader faniro tamin'izany andro. Tao anatin'izany Andriamatoa Hery Rajaonamaleo, tao anatin'izany Andriamatoa Pascal Rakatomavo, tena proratsiraka reny, ary anisan'ny tena hoe sangany zany, José kely, rery velona Ramanatsoa, ry Gérard moa tonitsoka tamin'ireny moa. Mbola teo Gérard ka Gérard koa. De ny olona mety tsy fantatrareo ngamba André Simon, André Mialsan taty amin'ny misy anay, de maromaro. Zany hoe tany amin'ny 30 taona zany de fa haitsika zany hoe ahoana ny fanonganam-panjakana. Aty amin'ny 5 sy 20, isika amin'izao fotoan'izao. Tsy lazaina zany nefa nipetafana tao anelanelany zany izy ny zavatra vita. Haitsika io sady fantatritsika hoe ahoana ny natao, aiza ny kitihana, ahoana ny atongavana an'izany. Fa izao, zay ny antony izarako an'le traikefa hoe ho anareo mpanao politika amin'izao fotoan'izao. Zay zany tena sahako miteny ny ankabeazanareo reo, tonga filoham-pirenena parazary. Ary tsy fantatrareo zany atao hoe niaina tao anatina tolona lavareny. Zay vao tonga navita nametraka filoham-pirenena. De mety tenanareo ohatran'izany Ravalomanana, Marika. De tena sahako miteny anareo fa tonga filoham-pirenena parazary zany. Sahako miteny anareo an'izany fa tsy hany no fanazavana atondrantsika azy androany, satria ny antony de zao. Mahatonga ana miteny an'izany de sarotra ho an'ny olona tsy mahay mitolona, tsy mahay manongana, mahafantatra an'izany atao hoe tena faniriany vahoaka, hoe ahoana zany vahoaka zany ny manongam-panjakana zany. Sarotra ho an'ny olona zany. Raha nisy zany ny olona hoe tena mbola averiko ihany zay hoe tena naniry, ary tena nitolona hoe tena tamin'ny heriny sy ny fahaizany, de olona roa ihany. 3. Ny fahatelo entre guillemets. Indroa, intelo Andriamatoa Ratsiraka no niangavian'ny Frantsay. Hoe raisy ny fitondrana. Fa tsy nanaiky izy, raha tsy taty amin'ny faninefany, hoe tia ny conditionko. De entre autres ny référendum. Proposé ao anatin'ny hoe ianao Andriamatoa Andry Rajoelina no mitarika ny tolona any Madagasikara. De raisinao fitondrana alohan'ny atongavany Andriamatoa Ratsiraka handay azy.
tany amin'ny 7 sy 4 arivo. Zay ne le drafty hoe. Tsara ho fantatrareo zay a. Tena nitolona tokoa i André Rajoelina ary samy nahititsika ny nanendrehan'Andriamatoa Marc Ravalomanana azy. Nisaotisaoty tety tambary amin'ny 2 maraina. Am'izao fotoana zao vao malala hoe ay ny afo natao ambojana tao andrefana ambojanahary koa ny anao lahy. Non, ina moa ty etsy amin'ny toerana be mpamosavy akaikina Analamahitra Ambotra Raba. Ay ny afo natao Ambotra Raba koa le ry zao vao malala an'izany tenen'ny olona zay ne zao mba tsy préciseko satria sao de tratran'ireo prezay ny olona any orinany. Neny andao tenenay zay ne avany. Zao ny rom-pihavananay. Zay ndray tsy fantatro. Fa zany ny fitadiko azy tonga de tany amin'ny professeur Zafy de avy eo mbola atao aminay vao tany amin'ny résidence ozy. Bon. Zany hoe tena nisy mihitsy zany hoe nitsoka izy de niafina izy de nendrehana izy sy karazana. Tolona izy zany. Ary rehefa tonga teny Analakely izy de tena fasahina. Ary nora mivoaka, falo mivoaka nahita azy. Tsy mandoka ny André Rajoelina. Zay no mahatonga ny André Rajoelina hoe tafaverina teo amin'ny fitondrana izy ny 2019. Zay nahatonga Andratsiraka hoe tafaverina teo amin'ny fitondrana izy ny 97. Satria tsy ady manana olona izy na an'le zavatra no fampiany koa reo olona hoe zao natao. De miara amindrona ny tenin'ny patron na rahana, ny patron koa manaraka ny teniny zay avany amin'ny information avany amin'ny base. E zao président tokony saratana amin'ny gazeta ahoana ny hevitry président mety zany. Ataovy. Tonga de matoky le président. Tam'izany ny tena de fa mifandray tamin'ny mpanao gazeta. Fa de ohatran'izany koa ny André Rajoelina, à distance André Rajoelina mibaika amin'ireo ariary be sy ny karazan'ireo fantatro tsara. Ary fantatry André Rajoelina, ny André Rajoelina tao anatin'izany hoe tany amin'ny taona 2020 nanadoboka ny professeur Albert Zafy teo akaiky amin'ny broko tao amin'ny kaiky izy amin'izany tam'izany. Maromaro zalahy tam'izany ny Rady Rafalimanana ry maromaro izy tsy tonoko ny sasany satria efa nireniako. Midina hatramin'ny Analakely misensibiliser olona hoe Ratsiraka ihany ny solution. Mahay politika iny boika iny fa eritreretinareo hoe tsy mahay iny. Tsy mandoka azy aho raha misy ny mamely azy de izany voalohany. De zao ny lazaiko anareo. Fa maninona ny tsy mandeha ny amin'izao fotoana zao? Satria le mpitarika rehefa tonga teo de parazara. Olona ny nametraka azy fa tsy izy ny nametraka amin'ny tenany. Tadio tsara le tena nitokay. Ny olona ny nametraka azy fa tsy izy ny nametraka amin'ny tenany. De ahoana moa no ahafahany hoe mahafantatra hoe ohatran'izao no fomba fandrombahana fanjakana. Ohatran'izao ny fomba hitaritana vahoaka. Non seulement reto izy tsy mbo manatina olona mahay an'izany akory hoe mba ahoana. Sa tsy miteny hoe za mbola misy zokobe ako mbola vely reny. Rery velona raha manatsoa ateneniko zany. Eny ery velona raha manatsoa tsara mihitsy zany manonga-panjakana zany. Fantany zany. Azo tonony izy ahoana ny naovana an'io raha mitsy fa tsara fa mba mifampiresaka tsika. Fa tsy nareo raha hoe tanora nareo de mety ohatrohatran'izany nareo efa président nareo de hainareo le zavatra. Non, non, non. Je suis désolé, on vous a laissé faire depuis 2009. Fa tsisy hainareo le zavatra. Tsy hainareo le zavatra. De nefa nareo mbola mifoasany amin'ny mode opératoire amina zavatra efa loza. Loza avy aminay loza zany amin'ny teny anglisy. Efa any amin'ny zavatra piadan foana amin'ny mode opératoire mesoe foana. Zay foana nataonareo. Tokony efa mandinika hoe sao de tsika mihitsy tsy mety.
Kandroany ahy zany nisy ny teny hoe bon fiteniko aminareo zany de hoe zao hoe mba nizaraiko taminareo tam'izay mba miresaka amiko hoe izy io sady tsotra no sarotra. Tsotra le izy satria mora ampitenenana fa tsy à la portée de tout le monde mahavita anazy. Ary mila mandany vola fa tsy hoe mila mandany arena. Ino tsara teniko zay a. Mila mandany vola fa tsy mila mandany arena. Taka ty fandarako ty zao de mandany vola ty fa tsy mandany arena. Azonareo angamb'izay. Mila mandany vola izy satria ny antony de zao. Io vahoaka io tsy miaraka amin'ny olona tsy atokisana izy aloha. Voalohany indrindra atokisany le vahoaka avenao. Produit vendable avenao. Manana storytel mitombona avenao. Success story zany. Nafinaritra azy zany ratsiraka zany fa sady bogosy maraino lavano mahay misy pikipiky. Nafinaritra azy zany Marc Caravane manana zany satria capitaine d'industrie anisan'ny enjana. Nafinaritra azy zany André Rajoelina zany fa bandy bogosy kely ary tonga de sasa nefa koa manambola. Ao anatin'izay film zay ahoana ianao? Inona le tantara entinao eo ambonin'le sehatra? Inona le plus-value? Tena tory koa. Oe ampitiro ahoana ny fomba ampidiranao anatin'io sain'io vahoaka io fa vous êtes l'homme de la situation et l'homme de vous par qui la solution émane. C'est facile à dire, hein? Vous êtes l'homme de la situation, c'est-à-dire que le peuple s'approprie de l'idée que vous êtes l'homme de la situation, alors que l'idée vient de vous. Et non, zany tokony hevitra de ahoana ampidirina an'io anatin'ny sain'ny olona de lasa hoe ny olona ny tokony hevitra. C'est pas la portée de tout le monde ce travail. Hein? C'est pas la portée de tout le monde. Hein? Zay nazavaina tamin'Andriamanitra Ratsiraka tamin'izany. Monsieur le Président, possible aniverenanao amin'ny fitondrana. Opa aloha izy tsy manompa fa presque ohatran'izay anao ve adala ozy. Faut malomalo ny disoty de ahoana ny impossible an'izany ozy. Ny Ratsiraka ary président feu Ratsiraka nisy an'izany hoe faut malomalo ny disoty. Tena hoe handicap enjana be zany, manadio an'izany, enjana be zany. Fa rehefa nanomboka le malagasy mihitsy nandray an'io hoe Ratsiraka ihany la solution. De inexorable ary irrévocable ny retourny Ratsiraka teo amin'ny pouvoir azony izy. Ary mbola lazaiko anareo raha hoe tamin'ny fifidianana ny resin'ny professeur Albert Zafy Ratsiraka, Didier, paix à son âme, et le RAM, tamin'iny. Fa voatery tsy maintsy navadika le satria ny antony de zao le dynamique efa mandeha makany amin'ny Ratsiraka. Le dynamique Tananarivienne hoe raha ohatra ka vadika professeur Albert Zafy ty route takabe Tananarive eto. Da alora anga Menan-Dratsiraka miaramila koa tsy manaiky. Hoe raha mikararana io raha mivadika any amin'ny professeur fa zay miaramila tsy anaiky. Tonga ny tamin'ny efatra mivadika Ratsiraka Didier le izy. Mbola velony ngia. Izy teo Serge Zafy Mahovy iny. Fatany tsara ny tantara zany. Amin'ny 12 mbola mandresy zareo. Ary efa presque nanao fety arany sasany. Ianao fa natahotra zany hoe resy le aza. Fa tamin'ny efatra io mivadika. Ny tiako ampitaina de zao hoe io vahoaka io tsy adala io. Rehefa tonga ny fotoana hoe
ao aminy, le temps appartient au peuple. Fa tsy aonao. Rehefa atokisany ianao de manaraka anao izy aveuglement. Rehefa fantany hoe any aminao solution ary rehefa tena reveny ianao. Tena inona menao azy eo de manaraka anao izy. Zay natao hoe vahoaka. Fa rehefa tsisy omena, tsisy zavatra entinao, io tsy voatery hoe vola. Tsy voatery hoe vola fa rehefa hitana hoe tena tirangamina enka. Etsika ne zany tamy 2002 zany. Azonareo an-tsaina hoe zany hoe firy ny minibus ny alavany avara-drano andeha hiakatra ny Analakely. Firy ny olona mandeha tongotra avany Anjorobe, avany Sadabe, avany Manjakandriana andeha ho an'ny Analakely, avany Sakay. I manifeste hoe tena leo zany ratsirak zany zay fa zay raha valy-manana. Tsisy nandavam-boly zany. Hafa ny tamin'ny andro tena nila nandovoly izy, mena ny kapisaty. Dino ny 500 millions tena vitan'izany. Mbola iny sarila mbola velona ary le 500 millions tsy hoe vola hoandra fa vola nanaovana sakafo sy ny gasoil sy ny karazany tao, mbola velona sarila iny antanio e. Colonel. Tsy hoe vola anaovana mercenaria. Mahina anao tamin'ny etsika fotsy nisy olona naka 3 milliards. Tsisy ninona vita akory. Nefa ny sasany tamin'ny opération hafa. Même pas 2 millions mahavita. Tamiriny. Mila asa zany izy mitohy, misy logika arahana, misy cohérence arahana. Satria ilay vahoaka tsy nandra, ary ilay vahoaka mandinika ihany koa mijery izy. Hoe tena ahoana e? Ka mamaly ny zay teniko zay hoe inona mahatonga an'izay resaky zay de zao. Rehefa fantatry ny vahoaka hoe ity no lalana. Ary tonton Paul de tonga izy amin'ny angady sy ny arony. Zay. Rehefa fantatry ny vahoaka ity ny lalana de tonga izy amin'ny angady sy ny arony. Fa izahay mpanao gazety de mamena élément de motivation. Mamoaka anareo manaposaka an'io isan'andro hoe ity ny zava-misy. Mandinika an'le dinamika mandeha. Marary ane le kritikinay. Fantatry zany e. Ary betsaka aminareo miavina aminay e. Fa tsy rahanay nye zany e. Tsy problème anay zany. Mahafinaritra anay de rehefa misy olona miantsa marina mihitsy zany teninao zany. Rehefa misy olona manoratra mitenindreo hoe ie. Le opposition zao tsy mahay manongana le opposition. Ka ahoana nay zany anonganako izy ary tonga teo par hasard. Mba eritreretana hoe asena mitondra Ferrari ianao. Ao anatina circuit anankiray mbola tsy mitondranao. Ianao mbola tsy mitondra Ferrari hatramin'izay niainanao. De avita avaky record ve ianao hitondra ny tomobile iny? Ko raha tsy ianao Soumarera na Ayrton Senna. Any le zavatra zany hoe rehefa tsy hay, rehefa midona amin'ny rindrina matetika de mba maka olona manontany tsy mamenatra. Tsy mamenatra amin'ny manatona an'ireny. Ary za mino fa ary Hervelona Ramanantsoa tsy hiteny hoe andisono be. Au contraire, eny boninahitra ary izy am'izany.
Zay zao raha itenenareo hoe tamin'ny andronay rehefa miresaka zao, ay tao anatin'izany koa ndre matolo lara somary. Tamin'ny andronay zany tamin'izany raha miteny hoe ataontsika miaraka amin'ny zava-maneno. Mitsikopinareo iny andika zava-maneno zany. Ilainy zany tamin'izany. Fa tsy le zava-maneno tenenao ohatran'izao. Miovato kely. Zany taty aoriana vao nalaza zany. Niainanay zany, ka nareo sady tsy manao zava-maneno, tsy manao vato kely. Tsy atahoran'ny olona e. Etsika tsy atahoran'ny olona. Tamin'izany fotoana zany, vao toraka io vato kely, vavadin'ny voninahitra, mitapatipaka ohatran'iny. Faly ery ny vahoaka hoe io fa nina mitady kirarony. La peur change de camp. Aizonareo. Opposition tsy atahoran'ny olona. Fa nga izy ty vita amin'ny Facebook. Ny Facebook zany andry fleurissery retile olona sary tahotra tsy te hanao politique zany. Fa ny mpanao politique raha vao tsisy action. Les verbes sans action. Satria sans accent. Verina zéro ihany. Tsy rehefa manao communication, na manao communiqué amin'ny Facebook ianao de hoe iny ianao zany audible sy ny hoe efficace. Tsy rehefa mamerina ianao isan'andronandro kapokatsika io, aitsika io, tsika tsy matahotra mihitsy, tsy maintsy mandroso Madagasikara. De tenenao ny tompony. Valiteny amin'reto le miaramila ny teny hoe tarito le sy fleurir rehefa tsoavy ry zalahy. Tsy anjarako zany. Satria na izara mbola manahirana vao tonga any Madagasikara any. Mbola ho sarotra zany. Tsy fombako loatra ny andeha andangalanga hoe vitako zany na tsy vitako. Raha ohatra tena nanana liberté, ronjato isanjato aho. Surtout l'indépendance financière. Zay fantatro fa ho azoko aminareo ne. Fantatro fa ho azoko aminareo. Fa misy fotoana ny zava-drehetra. Misy fotoana ny fa io tsy vitan'ny hoe paite bombinao. Fa tsy maintsy harmonisena amin'ny fanondrin'ny vahoaka ihany koa ny zavatra atao. Rehefa tsy mahafaly ny vahoaka de tsy manaraka izy. Rehefa tsy mahafapo ny vahoaka de tsy manaraka izy. Rehefa mahatsapa ny vahoaka fa mety ho voafitaka izy de tsy manaraka izy. Fa aloha miaritra koveta sy t-shirt anilao. Aloha miaritra ny vavany rehetra eo. Azay mihitsy ny zavatra mitranga. Ny communauté internationale koa raha de zay. Fa miteny mazava tsara izy hoe ianareo ne tena pasifika be. Nareo fa ty hitovy amin'ny Niger, hitovy amin'ny Sénégal. Tsy mitovy fa pasifika be nareo. Iany anay nahatody ara tsy vako izy zany. Tena souvenir be amin'ny tantarako aloha zay tena tsy afaka anareo. Tsy napitaiky zay a. Satria manomboka vadika zavatra hafa zany le fitariako eto. Ifampizarany zay satria tsy azoko atao ny mamitaka anareo amin'ny zavatra tsy tokony atao. Ny fandehan'ny fanadihadiana tena mandroso sy miazakazaka. Zay no natonga anahako amin'ny fomba ofisialy ny antso hoe mba omeo adresy ahafahako mitransmettre dossier sy document. Satria tsy maintsy miaro tena koa anatin'ny fandehan-javatra.
raha sanatria misy mahazo aho, mba misy ohatran'izao, misy ohatran'izao. Faut piétraka quelque part. Ça avance, ça évolue, ça progresse, comme on dit. Dans le bon sens. Fa treto aloha tsika de sahatsika no miteny. Fa tsisy afa-miaro reo. Ils sont tous impliqués. Surtout. Raha rivotsika amin'ny fanafotoana raha ohatra ka avy aloha aloha hiasa ny mpanomponareo satria tena tsy afenoko anareo fa nahataranany mba nikarakara kely vatana tongotra mbola marary foana. Kanefa na izany anaty zany raha tsy mba mikarakara vatana kely monsieur raha zay ohatran'izany olona valaka mitarotolo zany tsy mitarotolo fa milaza vaovao sy milaza zavatra ohatran'izany ohatran'ny manahirana any miresaka amin'ny olona valaka. Ka marina fa valaka ara-tolomaso ny mpanomponareo, valaka araky ny fizika ihany koa. Fa rehefa miona aminareo aho dia ohatran'ny velombelona any zany ary tsy afenona fa anisan'ny moteur hoe tena zavatra mimotive anahako ny miona aminareo. Ary ho an'ireny le olona manambitamby izao na izao reny araky ny teneniko hoe mandany voly ty fa tsy mandany herena. Rehefa tsy kopy am'izay ianao de tsy kopy ianao hoe ahoana le fleurirako ty malala. Veloma toko mandram-piona sambotanian'Andriamanitra.